Faly miarabantsika tsirairay avy indray tratra ity talata maraina fa 14 volana May ity. Sotran'Andriamanitra isika fa mbola meny fahasoavana sy ny famindram-pony hatrany. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofonainany io dia vavakisika. I Andriamanitra tianay eo, Tompo sy mpamonjy anay, ianao misaotra anao noho ny fitantananao anay. Sotranao ihany koa izay mihay sy mitsembana fiainanay. Menao tombontsoa indray izay amin'izao maraina izao. Dia nandray ny fahamarinana avy aminao. Tompo miteza anao hiasa ao anatinay tsirairay avy. Aminaran'i Jesosy. Amen. Raha teny mofonainantsika androany dia manao ny fahatongavan'ilay mpananatra. Nalaina amin'ny Jaona 4:12, 5:12 sy 7:12. Manao hoe ary izao hangataka amin'iray. Ary iza hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay. Dia ny fanahy ny fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao ho raisina, satria tsy hitany na fantany fa ianareo mahafantatra azy, sady mitoetra ao anatinareo, ao aminareo izy ary io ao anatinareo. Amen. Efa hody any amin'ny lapan'ny lanitra Kristy kanefa nanome toky an'ireo mpianany izy fa andefa ny papahery ho azy ireo, izay toetra ho amin'ny mandrakariva. Azony rehetra ataony mitoky tsy ampisalasalana amin'ny fitarian'io papahery io, izy no fanahin'ny fahamarinana, saingy fahamarinana tsy hitan'izao tontolo izao no sady tsy raisin'izany. Fa niriny Kristy ny atakaran'ireo mpianany, fa tsy hamela azy ireo kamboty izy. Hoy izy hoe tsy hamela anareo kamboty aho izy, akaty aminareo aho. Indre izany toky sarobidy sy be voninahitra momba ny fiainana mandrakizay. Mety efa amintsika amin'ny alalan'ny tenin'ireo mpianatra Jesosy ny zavatra nambarany tamin'izy ireo, sady atsika no azy ireo ilay papahery. Ao anatin'ny fahoriana sy ny alahelo rehetra, rehefa toy ny manjombona izay jerena ary mahaferevitra ny ho avy ka mahatsiaro miravoravo tanana sy mandrery isika, nisy ny fotoana izay anerahana amin'ny papahery hitondra ny valim-bavaka natao tampinoana. Tsy misy papahery toa ny Kristy. Malemy fanahy sy marina tokoa izy. Makasikasy ny fahatsapana ny fahalementsika. Miteny amin'ny fontsika ny fanahiny. Mety hampisaraka antsika amin'ny namantsika ny toe-javatra samihafa, mety hanelanelana azy ihany koa ireo zava-misy eo amintsika, ny ranom-be midadasika, izay manonja be saingy tsy matahotra ny toe-javatra misy izy, nanelanela tany, ary tsy dia hampisaraka antsika ny amin'ny marina. Mampahery avy any an-danitra, naiza misy antsika, naiza mety alehantsika, dia eo amintsika mandrakariva izy. Ilay nomena isolo ny toeran'ny Kristy mba hiasa eo amin'ny toerany. Eo ankavan'ny mandrakariva izy mba hanao antsika mpitony ny feo fahalemem-panahy rehetra, mba hanohana sy hamelona sy hampahery antsika mandrakariva. Miasa amin'ireo izay mandray ny Kristy fanahy io, ary miasa amin'ny alalan'izy ireo ihany koa. Ho azadiny izany fa io mandrakariva ny pampahery anao fa nomeny Kristy, dia antsoa isan'andro ary rahantsika, dia hatonga antsika hitraka amin'ny zavatra rehetra iainantsika. Amen. Ianay tsara indrizinanitra mbola misaotra anao izahay, satria mbola nomenao ilay papahery. Fa indrindra no antsoinay ankehitriny mba hiasa aminay mandrakariva, ka amin'ny fotoana izay tsy ahitanay ny ireo havana na olona akaiky na mpiara-monina, eny fa ny akaikana indrindra za, dia ilay papahery avy aminao any, ampahery ny fonay, ampatanjaka anay, ary koa ampatsiaro ny fitiavanao izay efa natolotra ao anay. Aminaran'i Jesosy. Amen.